Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaona 10, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 2:20 no soratra masina zay akasika afatra amin'ny tian'io ity. Asaiko ianareo rehetra zay manana Baiboly mba ametraka izany ao ambany maso afahantsika manaraka ny toriteny. Raha vao maheno tsika ny amin'ny ilay voambolana hoe mpiandry, dia ny sary ao asaitsika dia i dada to, i neny to, manao ilay akanjo fotsy tsara be iny, miaraka amin'ilay fitazomany Baiboly, ohatr'izao mihitsy, ary miaraka amin'ilay satroka mahafinaritra be, i neny to. Zany no ao asaitsika zany. Fa ny voambolana hoe mpiandry io dia sy aty amin'ny sehatry ny fiangonana ihany no ahitantsika anio. Mampiasa an'ireny daholo, na ara-drazana, na ara-piarahamonina, na ara-politika, ohatra hoe mpiandry fasana, ohatra hoe mpiandry trano. Mampiasa an'izany avokoa ny tsirairay. Fa ny Jaona 10, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 2:20 dia ilazany Jaona no mampiandry tsara an Jesoa. Ary izany no lohatenin'ny toritenintsika amin'ny tian'io ity. Jesoa lay mpiandry tsara. Raha jerena ny teny fototra ny dikan'ilay mpiandry tsara dia izao ny hoe mikarakara mpitiavana ny ondriny, mijery ny filany ondriny Jesoa. Bon pasteur, bon berger moa ny ilazany teny vahiny an'ilay izy. Ary ao anatin'izany dia manambara Jaona ny endrika ny ondriny Jesoa mampiandry tsara azy. Misy manankitelo farafahakeliny milaza izany mampiandry tsara ny Jesoa izany. Voalohany, Jesoa ilay mpiandry tsara mamonjy ny ondriny. Jesoa ilay mpiandry tsara mamonjy ny ondriny. Eo amin'ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20 no ahitantsika izany. Ilay mamonjy eto dia manolotra ny ainy ho famonjena ny hafa. Fa ny nataon'i Jesoa eto dia tsy hoe manolotra ny ainy fotsiny, fa ilay maha-izy azy, ilay fahiziny no atolony ho an'ny ondriny. Maneho ny fahatsarany Jesoa amin'ireto ondriny ireto, satria ny an'i Jesoa dia ny ondriny nandaniany fotoana, ny ondriny no nitiaviny mihoatra noho ny tenany, ny ondriny no nifatohany fatratra, nataony zava-dehibe teo amin'ny fiainana. Ny atom-posiany Jesoa dia ho ny ondriny. Ny maha-Andriamanitra ny Jesoa no nasehony teto, ilay Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra tsy manary amin'ny sarotra, Andriamanitra tompon'andraikitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary izany mahatonga ny Jaona eto mampitaha ny mpiandry tsara sy ny mpikarama. Raha vao miresaka tsika mpikarama zany, tiany anazy ny tena ao an-tsaina. Vola, manao ahoana ny volako, manao ahoana ny fiainako ao anatin'izany, manao ahoana ny tombosoany, ahitana ihany ve sa kelikely ihany. Fa Jesoa tsy zany ny azy. Ny an'i Jesoa dia nafoiny ny ainy ho famonjena ny ondriny, ny karakara ny ondriny izy, nataony mihoatra noho ny tenany ny ondriny. Izaho sy ianao ry havana, ilay ondry resahany eto, ataon'i Jesoa ambonin'ny zavatra, ataon'i Jesoa manan-danja mihoatra noho ny zavatra rehetra, ataon'i Jesoa mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Aia koa ro hita? Ry havako malala, ny atom-posian'i Jesoa dia ho anao.
ataony sarobidy eo imasiny ianao karaikarainy fatratra ianao. Zany mahatonga ny Jeremia 7:20 miteny hoe za malala ny hevitra everako anareo ahoana tony dia hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza. Matoky azy inona ary ty kivikivy ty. Jesosy tsika dia mikarakara atsika. Amin'ny teny io ity dia alahady natokana hitondrana ambavaka ny FDL. Ny FDL moa dia nofidian'Andriamanitra manokana, nomen'Andriamanitra fahefana hikarakara ondry. Misy safiry moa zao ny ondry tokony ahiny diakona anankiray? Tokony firy farafakely? 10. Fa manao ahoana ny fikarakaratsika n'ireny ondry ireny? Ilay napetraky ny tompo atsika. Tena mandany fotoana amin'ireny ve tsika? Mahafoy ny aitsika ve tsika? Sady hoe dia efa ny tompony miahy azy e, mahatsiaro ambavaka e. Fa efa nomeny Jesosy anao io. Dia ataovy zava-dehibe. Zay no afatra voalohany. Fa ny mahafaharoa ihany koa dia zao ny hoe Jesosy ilay mpiandry tsara mahalala ny ondriny. Jesosy ilay mpiandry tsara mahalala ny ondriny. Eo amin'ny 4:12 ka hatramin'ny 5:10 no ahitasika izany. Samy hafa ny dikany hoe mahalala sy ny hoe mahafantatra. Ilay mahafantatra dia ara-tsaina fotsiny. Fantatra izy ka? Ilay pastera kelikely fotsifotsy iny. Fa ilay mahalala dia misy fahafantarana bebe kokoa izay milaza ny fifamatoram-piainana, milaza ny fifampikasoana, ny fifankazarana. Ary izany io teny io ilay ambarany ary amin'ny Genesis 4:4 ny 1:1. I Adama nahalala ny Eva vadiny. Ilay mahalala fifandraisana lalina kokoa. Tsy mitovy amin'ilay mahafantatra, ara-tsaina fotsiny. Ary Jesosy Kristy ry avako malala dia mahalala atsika. Mahafantatra atsika, fantany azy, fantany tsy azy. Ny Andriamanitra ivavahantsika. Mahalala ny atsipiri-piaina atsika. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia efa nahalala atsika talohany nanaovany atsika. Andao ngeo jeresika ny Jeremia 1:1. Avadio kely aloha ny Baibolinao. Jeremia 1:1 ny 5. Jeremia 1:1 ny 5. Hita ve? Andao ary iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hatry ny fony anao tsy mbola noforoniko tany akiby no efa fantatra. Ary hatry ny fony anao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy notendriko mpaminany ho ny firenena. Amen. Zany ny tenin'Andriamanitra ry havana. Manam-pirofo fa ny Andriamanitra sika dia mahalala. Mbo tsy ary nisy sika dia efa fantany tsara. Fa rehefa mifamatom-piainana amin'ny Jesosy tsika, rehefa mifandray sy tapaka amin'ny Jesosy tsika, rehefa mifankazahatra amin'ny sitotry sanandro sika dia zao ny hoe mahalala atsika Andriamanitra. Fa raha tsy manao izany sika dia fantany fotsiny. Eny, any zay mpandray fanasan'ny tompo izy. Fantany fa tsy fantany amin'ny asipiri-piaina sika. Ry havako malala, firy taona zay ny arahanao tamin'i Jesosy, nandraisanao an' Jesosy, nanloranao ny tenanao an' Jesosy. Firy taona zay ny nanaovanao asa fanompoana amalo olona sy diakona anao. Tena mba efa mahalala anao soa ve Jesosy? Ary ianao ve mba efa mahafantatra ny Andriamanitra ivavahanao? Ry havako malala, ataovy zava-dehibe ny fahafantarana izany. Ka rehefa tonga Jesosy eny amin'ny ranolanitra dia izy no hiteny anao mpifaliana. Ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifaliany tomponao. Fa rehefa tsy mahalala an' Jesosy tsika dia samy mba hiteny an'izay.
Ry havako malala miasa anao zao tenin'Andriamanitra zao mampahery anao ihany koa fa Jesosy dia mahalala anao fatany io olanao fatany io adimpenanao fatany io tebitebinao fatany io fikasana tsara any anatinao dia tsy mampatory anao maraina atoandro hariva fatany zany mahereza matoky azy zay no afatra faharoa fa ny fahatelo sady farany dia zao ny hoe Jesosy lay mpiandry tsara mampiray ny ondriny Jesosy lay mpiandry tsara mampiray ny ondriny eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20 no ahitasika izany lay mampiray eto dia zao ny hoe mampivondrona manambatra azy ho ray izay anisan'ny asany taterahan'i Jesosy zany amin'ny mampitarika azy dia nitarika ny ondriny izay ivelan'ny vala izy natambany ao amin'ny vala iray zava-dehibe teo amin'ny Jesosy zany ny mamerina ny ondriny ny manambatra ny ondriny manangona ny ondriny amin'ny toerana iray ka na dia misy aza ny fahasamihafana na dia misy aza ny tsy fitoviana Jesosy dia nanao zava-dehibe ny amin'izany lay hafa io raha jerena ny teny fototra dia lay jentilisa lay tsy mino anazy fa natambany ho ao amin'ny toerana iray ndao aloha vadika asika indray ny baiboly Galatiana 3:7 andiny 5:20 manam-porofony zany mba vadio kely fo fa androany fotsiny mba mamadibadika Galatiana 3:7 andiny 5:20 hita ve ndao ary rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy sionina Jiosy na Grika na andeva tsy andeva na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy amen ny Andriamanitra ivavahantsika ry havako malala Andriamanitry ny fiombonana ary tanteraka zany tao amin'ny Jesosy Kristy nanomezany Jesosy ny fanahy masina mampiombona asika tena resaka novizina zay tamin'ny androny fanahy masina verina foana fanahy masina mampiombona sika reto manana fanahy masina avokoa fa ny mampalahelo dia zao amin'izao vanim-potoana iainasika zao dia mbola misy ny fanavakavahana misy ny fankahalana misy ny fifampiandaniana ary hita zany aty amin'ny sehatry ny fiangonana dia mampalahelo mihitsy efa mba samy iray ao amin'ny Kristy samy mino an' Jesosy fa maninona kay mifanavakavaka fa maninona kay mifankahala fa maninona kay no miady miara-manaiky isika fa misy ny fahasamihafana ary tena misy zany fa ny fahasamihafana dia harena fa tsy olana ny fahasamihafana dia harena fa tsy olana jereo no nataon'i Jesosy eto lay fahasamihafana mihitsy lay fahasamihafana nisy mihitsy no novainy natambany amin'ny toerany anankiray ny ondry samihafa ny mino sy ny tsy mino natambany amin'ny toerany anankiray ka na manao ahoana fahasamihafana misy izay manaraka an' Jesosy dia tsy maintsy atambany amin'ny toerany iray dia any an-danitra izany ka manomboka androany raha teo any an-danitra ianao aza mba tao anatin'ny programa ny fankahalana ny hafa aza mba tao anatin'ny programa ny fanavakavam-bolo-koditra ny Andriamanitra isika dia Andriamanitra mampiray ka na faly isika na sy faly isika dia tsy maintsy atambatry n'Andriamanitra iray isika any an-danitra raha tsy hoe ianao ngambany tsy hoany izay indray tsy fantatry fa mino hafamana fikasana izany tsika ary zany no antony mampirodorodo asika manao ny asa fanompoana hitambatra amin'ny ray any an-danitra ry havana malala miaso anao ny tenin'Andriamanitra ankehitriny atao zava-dehibe ny fiombonana
ataovy zava-dehibe ny fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra. Dia mahereza fa Jesosy Kristy dia hamonjy asika ny antom-posiny. Jesosy Kristy dia mahafantatra, mahalala ny atsipiri-piainantsika ary mikendry mandrakariva ny hahiray asika. Misy amin'ny manankitelo izay nampitay ny soratra masina amintsika tamin'ny teny ety. Ny amin'ny voalohany dia zao: Jesosy lay mpiandry sara mamonjy ny ondriny. Ino lay voalohany teo? Ny faharoa, Jesosy lay mpiandry sara mahalala ny ondriny. Ino ny afatra faharoa? Ny fahatelo sady farany, Jesosy lay mpiandry sara mampiray ny ondriny. Dia mahereza ry havako ny fanahy masina itaridalana atsika ny amin'izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra hitoetra ao anatintsika zany teny zany. Amen.